Marian'ny ministry ny fitaterana ihany koa androany fa efa mipetraka ny paikady vaovao eo anivon'ny kompania mpitaterana ery Madagasikara entina hanatsarana izany orinasa izany tsy maintsy misy moa ny fanapahan-kevitra andraisana manoloana izay. Zao moa zany ao anaty herinandro ny fankalazana ny aviation civile internationale. Ny zava-dehibe aloha zany dia hoe ny lalana zorana makany amin'ny fivoahana amin'ny annexe. Raha toka tenenina foana raha toka hoe any amin'ny 300 dia efa eo amin'ny 80 zany sisa voary hitantsika tsotra ihany koa tamin'ity herinandro ity ny famoahana ireny inspecteur vaovao eo anivon'ny ACM. Efa eno mpanao gazety ihany koa nitetika eo anivon'ny herinandro zay hoe akana fiaramanidina vaovao, zany hoe misy zavatra efa mandeha ary misy zavatra vokatsoa azy lermaty zany no ezaka ataony rehetrarehetra mba hanatsarana ny sehatra nambagabaka eto Madagasikara. Io zany dia manentana antsika ho tonga amin'ny zoma satria zoma mifola eo no hanaovana ny célébration officielle ny journée de l'aviation civile internationale. Filoham-pirenena mihitsy mety hisy déclaration ataony amin'ny suisse fa izy mihitsy mety ho tonga amin'ny voninahitra.